Miapotika ny alaonko na ny mangrove nefa mifono arena anjavabonjanahary maro ahafahany mponina morondrika mivelona. Ankoatra ny fiarovana tontolo iainana, fonenan'ireo biby maro ihany koa ny alaonko. Antony nambolena ireo alaonko atao kimony antsimo, morondava, niarahana tamin'ireo mpiaro ny tontolo iainana. Tanjona ny mba hanitarana ny velaran-tany misy ny alaonko eto Madagasikara. Fanazavana. Anisan'ny singa iray mampiavaka ny faritry Menabe ny fananan'ny alaonko na ny mangrove. Tafiditra ao anatin'ny ala rovana ny alaonko no ny tombotsoa maro azo avy aminy. Miaro ny tontolo iainana ny alaonko no sady trano fonenan'ireo biby maro samihafa. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny arena anaty rano ihany koa ny alaonko, rano fanazavana. Ny alaonko zany no toerana fanatodizan'ireo fia na trondro, dia eo koa toerana fiveloman'ny drakaka na ny kraby, dia eo ihany koa toerana iainan'ny crevette zany izy misy stady eo amin'ny fiainan'ny crevette zany tsy maintsy lalovana aty anaty alaonko. Ka zay zany indrindraindrindra ny tena ifandraisany amin'ny hoe inona ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny alaonko raha ohatra ka ny sehatry ny asa fanjonona ny resana, satria rehefa tsy misy ny alaonko zany dia foana ireo toerana izay ahafahan'ireo biby ireo mivelona ary tsy hisy tsony ilay vokatra rehefa avy eo. Amin'izay mazava-dehibe ny alaonko izay indrindra no nanaovana izao fambolekazo izao, izay nanasany ireto fikambanana maro miaino tontolo iainan'ireto ny minisitry ny arena anaty rano sy ny zono, Andriamanan'Oro Augustin. Tanjona ny mba hanitarana ny velaran-tany, ambolena ny alaonko izay efa ao anatin'ny fanambina petraka noho izy ahitana arena maro azo trandrahana sy avaozina, rano fanazavana. Ao anatin'izay alaonko izay no misy ny atsoske fahafahantsika manao fitantanana maharitra sy azo avaozina reny arena anatin'ny rano reny. Dia mahitsika fa ny fampianarantsika ireo ankizy na ny tanora amin'ny fikajiana ny alaonko koa dia efa fanomezana sady ny andraikitra hoe eo am-pelatananareo ny fitantanana maharitra ny arena izay misy ety fotony, satria rehefa tsy misy izay dia ny zavatra hitrangany tsy afaka hiady amin'ny fahatramontsika. Nisy ny atrik'asa iraisam-pasitra izay natao entina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny alaonko androany, izay niarahana tamin'ny fikambanana miary, ny fampizarana sy ny fampijiniana tamin'ireo mpiantsihatra voakasika izany alaonko izany, mba hampivoarana ny fari-piainan'ireo mpanjono ary hanatsarana sy hampitomboana ireo arena anaty rano eny anivon'ny tsenam-barotra.